The United Nations established the International Day of Peace in 1981, and in 2001 set September 21st each year as a day for 24 hours of global nonviolence and ceasefire. Heartfulness has always supported this initiative of the United Nations, and on the occasion of the International Day of Peace 2025, here is a message from Heartfulness Guide, Daji. Namaste namana malala, ny fiadanana no tena toetrantsika. Rehefa mifandray amin'ny fahanginana eo afovoan'ny mahantsika isika amin'ny alalan'ny fiherenam-panahy, amin'ny alalan'ny vavaka, ny fahatserovantena ary ny fikasana amikitsim-po dia hanaraka antsika ho azy ny fiadanana tsapantsika ao anaty ary hameratra ety ivelany ihany koa. Izany dia hisy fiantraikany amin'ny fianakaviantsika, ny fiarahamonina misy atsika, ny maha olombelona anireny tany hiovitrovitra miaraka amin'ireo ovitra milamina ireo. Mamaly ny antso ho amin'ny hetsika aho dia miarahaba ny vondrom-piarahamonina Heartfulness and Peacefulness any Canada noho ny fikarakarana sy fankalazana ny andron'ny fandriam-pahalemana lehibe indrindra sy lava indrindra manerana ny firenena miaraka amin'ny Peace Challenge. The 21-day Peace Challenge features in-person gatherings across 10 cities and the participation of more than 1,000 people. Many other Heartfulness communities around the world are also rising to the occasion. On September 21st, the participants who complete the challenge will be honored as Peace Ambassadors. Ny mahasoivoan'ny fandriam-pahalemana dia mihoatra ny anara-boninahitra. Fa kosa ho fanantenana, fampanantenana fa hiaino alohan'ny hitsarana, hanasitrana eo amin'izay misy ratrapo ary hampiray eo amin'izay misy fisarahana. Ohatra, mampilehitra fanantenana ao am-poan'izay nanadiny ny fomba hanofisana fiadanana. Rehefa misafidy fiadanana ny olona iray dia manomboka ny onjana. Rehefa maro ny misafidy ny fiadanana dia miova izao tontolo izao. Andao ary hiara-hetsika izao dia izao mba ho tonga izao tontolo izao milamina. Ary tsarovy fa ny fontsika no mampiray izao tontolo izao.